Hovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra araka ny perikopa ny fiangonana apokalipsy maneran-tany ao amin'ny Samuel voalohany. Samuel voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Averina indray mandeha Samuel voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy izao no vakany. Ny nahaterahany Samuel sy ny nanolorana azy ho an'i Jehova. Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramatama Jofima any amin'ny tany avy ny Efraima. Elkana no anarany, zanaky Jeroama, zanaky Elihu, zanaky To, zanaky Zofo. Ary nampirafy izy, Hana no anarany vadiny anankiray, ary Penina no anarany anankiray, ary Penina nananjanaka fa Hana kosa tsy mba nanana. Ary lehilahy niakatra isan-taona niala tamin'ny tanàna nivavaka sy hamono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehova, tompony maro tao silo. Ary tao izy mirahalahy zanaky Eli, dia Ofni sy Finiasy, mpisoron'i Jehova. Ary tamin'ny andro namonoany Elkana zavatra tao fanatitra, dia samy nomeny anjara iray avy, Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra, fa Hana kosa nomeny anjara-ndroa satria izy no tiany. Nefa nataon'i Jehova momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalahelo azy mafy noho ny nanaovan'i Jehova azy momba. Ary zany no fanaony Elkana isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehova hany. Ary zany koa no nanorosoreny ny rafiny azy. Koa nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Fa Elkana vadiny nanao taminy hoe Riana, nahoana no mitomany ianao? Ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao? Ary nahoana no malahelo fo ianao? Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo mirahalava aho. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy, dia nitsanga ny hana. Ary ely mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo amin'ny tolam-baravarany tempolon'i Jehova. Ary Hana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova, tompony maro, raha mba hitsindro tokoa ny alahelo ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny anankizivavinao fa nome azy azalahy, dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasihakare ny lohany. Ary mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehova izy dia nodiniany ely ny vavany, fa ny teny anakapo ihany ka ny molony ihany no mihetsiketsika fa ny feony tsy re akory ka dia nataony ely fa mamo izy. Dia hoy ely taminy, mandra-paoviana no homamo ianao, isory aminao ny divainao. Dia namaly Hana ka nanao hoe tsia tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divaina toka tsy akory, fa namoaka ny atapoko eo anatrehan'i Jehova aho, aza mba hatao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa ny haben'ny fahoriako sy ny alaheloko no ny tenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe mandehana soma tsara, ary omen'Andriamanitra ny serelanao ny izay angatahinao taminy. Ary hoy izy, aoka hita fity eo masonao ny ankizivavinao, dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tareny intsony. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova, dia lasa nody ka tonga tao an-trano ny tany Rama. Ary Elkana nahalala ny Hana vadiny, ary Jehova nahatsiaro azy. Ary tamin'ny fahatanterahany andro dia nanananaka Hana ka nitera-day, ary ny anarany nataony hoe Samuel, fa hoy izy tamin'i Jehova no nangatahako azy. Toizana ao amin'ny filazany tsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimapolo, amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ny namanginy Maria ny Elizabeta. Ary Maria niainga tamin'izany andro zany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao tranon'i Zakaria izy ka niarahaba-ny Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarahaban'i Maria, dia nibitaka ny zaza tao kibony, ary no fiainona amin'ny fanahy masina Elizabeta, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe voatahy samy vehivavy ianao, ary voatany ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba vangininy reniny tompoko aho? Fa indro raha vao reny nisofiky ny feon'ny fiarabanao, dia nibitaka noho ny fiafaliana ny zaza tao kiboko, ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilasain'ny tompo taminao. Ary hoy Maria,
Ny fonko mankalaza ny tompo ary ny fanahiky efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy fa efa nijery ny famba ny toetry ny ankizy vaviny izy fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony ny taranaka rehetra ho sambatra aho fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka fara mandimby nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy nampiaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy ary nanandratra ny ambany kosa fa nona nofokisany hanina nofokisany soa fa ny manan-karena kosa nampialainy maina ny aya ny Israely mpanompony izy fa nahatsiaro ny famindram-pony araka ny voalaza tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao nody tany an-tranony faranana ao amin'ny fanambarana Apokalipsy 2:20 ny teny n'Andriamanitra izay hovakiana amintsika. Apokalipsy 2:20 izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ao amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny farany satria tsisy andininy voasoratra ato. Ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro izay enjehiny dragona. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary ny volana no teo ambanin'ny tongony ary nisy sati-boninahitra kintana 12 teo amin'ny lohany sady be voky izy ary mety jazy izy ka nitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny pahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka nanjera ireny ho amin'ny tany ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tempi ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Ary vehivavy kosa nandositra nakany an-efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina ny 720 andro izy ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny koa niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tena rehefa mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ary fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy satria nazera ilay mpepangany rahalantsika dia ilay ny apanga azy teo anatrehan'Andriamanitra andro manalina ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy mankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifalia ary lanitra sy ianareo izay monina aminy loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena elatra roa an'ny voromahery lehibe andinany ho any an-efitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika nanaraka andra vehivavy mba hindosin'ny rika izy nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy Kristy. Saorana ny tompo ny raintsika noho ny amin'ny teny voninahitrany ho an'Andriamanitra ireriany. Manasa ny ray aman-dreny pasteur Maiola ray aman-dreny Betsika hivavaka ho an'ny fanatitra sy ny fahafolokarena hitondra ny fanazavana lehibe ho an'izany afatra izany izay tena zava-dehibe satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay entsika tantara dia mifandraika amin'izany perikopo izany ao ny ray aman-dreny anazava an'izany bebe kokoa. An'Andriamanitra ny voninahitra. Hivavaka antsika hisaotran'Andriamanitra.
Andriamanitra raha eo misotranao indray izay androany sabata voalohany ity volana Mey ity eto amin'ity toerana eto Ambomanga kely ity porasy n'Ambomalaza tavavory mareto indray izay tompo hiara hifaly hidera sy ankalaza sy hanome voninahitra ianao ary dia tonga eto izay araka ny baikinao sy ny fitahiana izay nomenao anay nitondra izany amin'ny fo feno aravona sy feno fifaliana anatanteraka ny teninao satria novidiana tamin'ny rano zanak'ondry koa dia nitondra izay ny fanatitra sy ny fafolo-karena sy ireo fanatitra ho fanohanana ny asanao fanorenana ny fiangonana ny fanohanana ny radio ny amin'ny asa soa izay atao rehetra dia tondra izany izay satria nambininao sy nitahinao fa raha tsy nandray avy taminao moa izay inona no azonay ho atolotra ho anao koa dia atolotra ianao Jehovah ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay novakina ny soratra masina tompo dia mangataka anao izay mba hiteny indray ny amin'ny hafatra izay tianao omeninao fiangonana miainga avy eto amin'ity porasina Ambomalaza eto amin'ny fiangonana Ambomanga kely ity eran'izao tontolo izao fa miaino ny vahoakanao koa dia izany vavaka izany raha eo dia mbola angatanay sy tonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina ho azy ane nidera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay halleloia amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana andray ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia fifaliana ho aho izay mianakavy kely sy ireo mpanaradianay izay tsy tapaka isaky ny sabata no miarabantsika rehetra indray eto Ambomanga kely. Paroasy n'Ambomalaza izay tafavory eto misy ny Ambatalambo kely, misy ny Akadimbazimba, misy ny Ambomalaza, misy ny Ambomanga kely, dia misy koa ny Karion, dia misy koa ny Ambatomalaza ary ny Anjeva. Akadimbazimba efa noteneniko tao, efa voateny tao. Fiangonana maromaro ihany tsika izany no paroasy iray izay tafavory eto. Androany ny fotoana voalohany mba hiaonantsika amin'ity taona ity. Efa taty madama tamin'ny fafito taona. Tamin'ny sabata heriny tao izay tany Anosy Mahavelona 7 taona. 7 taona koa ny fiangonana antsika eto Ambomanga kely 70 andro fandinihan-tena, misy ny 70 herinandro ao amin'ny Baiboly, izany hoe miditra amin'ity isa 7 ity ny ankamaroan'ny fiangonana indray tato ato tonga amin'ny isa 7 milaza isa fahafenoana, isa fahatanterahana. Raha ny hafatra tamin'ny sabata heriny dia nasehon'Andriamanitra ny amin'ny hoe vehivavy tsara tarehy ary misy mpanjaka tsara tarehy ampiakatra azy ho vady. Izany hoe tonga amin'ny fahafenoana zany ilay atsara-tarehin'ilay vehivavy, tonga amin'ny fahafenoana koa ny atsara-tarehin'ilay mpanjaka amin'ilay isa 7. Dia 7 taona koa tsika eto Ambomanga kely efa tonga amin'ny fahafenoana koa zany, efa tsy dia zaza intsony izany fa efa lehibe ihany izany 7 taona izany. Ary dia mahafinaritra ny mahitantsika eto Ambomanga kely voatazana lavitra any miavaka tsara ny manga sy ny fotsy koa dia isaoran'Andriamanitra. Arabaina intsika paroasy rehetra izany, tsy adino koa ny miaraba ny fiangonan'Andriamanitra rehetra eto Madagasikara, hatraty Afrika aty, hatraty Azia aty, hatraty Eropa, hatraty amin'ny kontinanta Amerikana Amerika aty, satria dia misy voakan'Andriamanitra mandeha melipatrana, ao ny miasa, ao ny mianatra amin'ireny toerana tsirairay avy ireny, dia tsy adinontsika koa miaraba ireny. Mariky ny fiarabantsika ny voakan'Andriamanitra rehetra miainga avy eto amin'ny porasy n'Ambomalaza eto Ambomanga kely, hitehaka mafytsika fiarabantsika ny voakan'Andriamanitra rehetra satria miainga avy eto indray ny hafatra arahantsika ny fe mafy manao hoe faran'izay mafy be.
zany ny fiarabanantsika rehetra koa dia miarabantsika ato tokantrano ato zany mandray zany afatra izany na atembon'ny fiarakoditsika mandray ny afatra vehivavy tsara tare fiangonana tsara tare no aseony zany tsika eto Ambohimangakely mandray ny typorasity na dia atao hoe mbola fiangonana angara aza dia vita tsara tare ly satria na ny ato anatiny aza dia karazana loko manga sy fotsy mahafen'ny loko manga sy fotsy rehetrarehetra no hita ato anatiny manapatapaka eny anatin'ny fiangonana eny dia mahafinaritra be mijery azy satria hoe manga ny lanitra avo ny lanitra ka tsy takatra ny manga ary eto koa dia efa aprosihana antsika zany mba hanao ny ezaka rehetra ny fiangonana amin'ny fitafiana satria efa maro ireo karazana olona efa mamadika ny etolany au bleu roi efa misy any faritra tsirairay avy ihany dia samy miezaka tsika manapatonga ny colosium faharoa amin'ny faharoapolo taona ny radio fanambarana io mba fa mivadika manga daholo indray ny etolan'ny olona rehetra ary ny antokopira koa dia efa ivadika bleu roi daholo koa satria efa manomboka manao bleu roi daholo koa ny akamaroan'ny antokopira rehetrarehetra dia amin'izay fotoana izay ny olona miditra amin'ny colosium rehetra eran'ny Madagasikara dia tsy misy fitafiana samihafa intsony fa dia iray tahaka ny maramila mpiatafika mitovy ny teny rehetrarehetra zay mbola veriko mbola tsisy fiangonana mahavita an'izany ary io no mampitolagaga n'izao tontolo zao hoe vahoaka miray saina miray ina mifankatia miray hevitra izany voaka an'Andriamanitra izany ary misy mpitarika izany fa za dia maro ny olona manam-pahefana sy atao hoe ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika rehefa tafaresaka amiko dia tena miaiky mihitsy tamin'ny faharoapolo taonan'ny fiangonana iny ary mbola iotra lavitra no iny no anehoantsika nyity faharoapolo taonan'ny radio ty radio no nahatonga antsika tato amin'ity lalana ity amen io radio io no nahatonga antsika amin'izao lalana izao ary zay no mahatonga nentana hatrany ny fiangonana indrindra amin'ireny fanohanana ny radiontsika ireny amin'ny alalan'ny fanatitra zany satria dia misy mpiasa ao zay mandray karama misy mpiasa ao zay misakafo misy jirama zay aloha ao izay tsy amina million foana ny fakturana jirama misy ofatrano koa zay mbola manofatrano ary misy vola mivoaka koa rehefa simba ny micro simba ny table mixeur indrindrandrindra moa fa ny émetteur rehefa simba dia amina million no vola mivoaka tsika nefa ny tsy radio tahaka ny radio zao tontolo zao manao publicité dia mba misy vola miditra avy amin'ny Orange na Telma na ny orinasa zao fa itsika fiangonana no mpanohana ny ireny radio reny ary hitatsika fa rehefa tsy mandeha io radio io dia tahaka ny tsy mihinan-kanina koa isika satria na dia nihaino radio hafa aza dia tsy vitatsika satria efa zatra mihaino an'ilay radio dikan'izay mila fanohanana 20 taona ny radio eto Madagasikara fa tsy eto Madagasikara ihany fa mieleran'izao tontolo zao izany radiontsika izany itsika rehetra tonga eto dia radio no nandrenesantsika ny afatra io lay feo mahery resahana amin'ny soratra masina dia mbola mampatsiahatra any koa ny tompony andraikitra amin'ny radio amin'ireo mpiasa ny radio rehetra mba ho jerevana izay anampiana azy ireo na frais zany na sakafo fa tsy avela hiato tena ireo satria ny fiangonana efa manao ezaka amin'ny fanaonana ny asa izay ataontsika ireny koa dia hiditra amin'ny 20 taona koa ny radiontsika amin'ity efa mandeha any ny fanomanana sy ny fikarakarana rehetra dia raha sitrapon'Andriamanitra ho fanamariantsika an'io faharoapolo taonan'ny radio io izay efa misy eran'ny Madagasikara ny radiontsika dia isy trano vaovao izay ho atsangatsika ho an'ny radio fanambarana miainga avy ety amin'ny Foibea eto Antananarivo io zany marika amarintsika azy io dia ho aseho ny voninahitr'Andriamanitra satria hoe miasa tokoa Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity ny afatra nyrenesitsika tamin'ny heriny moa ny resaka ny vehivavy tsara tare izay tsika nampiakarin'ilay mpanjaka sy ilay zanakadala sy ny rainy dia io afatra io
dia mbola mifanohy amin'ity afatra zay omenantsika ty tahaka an'ireny rojo fampitohitohy ireny zany ny afatra ka miainga avy eto Ambohimanga kely indray ny afatra ary ty afatra androany miainga avy eto ty dia tsy haiko hoe nahoana no aty Ambohimanga kely no nivoahan'ity afatra ity ka ny fanindry tamin'ny nahatongavanay taty Ambohimanga kely fa tsy izay tany amin'ny toerana hafa na fiangonana hafa fa mafimafy ity afatra ato amin'ity ivoaka amintsika androany ity satria dia misy lesona ngezabe sy anatra ngezabe ato fa ny magaga fotsiny sy ny fanontaniana mipetraka amin'izany dia ny hoe nahoana tsy tamin'ny heriny tamin'izaho tany Nosy Mavelona na tapabolana zaho tany Tuliara no nivoaka ity perikopa ty fa itsika eto Ambohimanga kely ka noho izany ary itsika ato tokantrano ato zay meno an'izao afatra izao koa eto Madagasikara na itsika ato am-piangonana zay mandray izao afatra izao koa na itsika ty ampitan-dranomasina dia vonoy zay mety tele mandeha ato trano ato fa ngeza be ty afatra omenantsika ty ary samy manongilana sofina tsara fa matoa ty afatra ty mivoaka amin'izao voalohan'ny volana May izao dia misy zavatra ngeza be miandry antsika raha pito sy raha afaka pitso omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Ity tantara ity perikopantsika ity zany raha jerevana dia miresaka vehivavy miteraka fa izao vehivavy momba nefa niteraka dia misy tantara avoakan'izany vehivavy tsy niteraka momba izany tamin'io zanany naterana io ato amin'ny Samuel izy dia Hana zay momba nefa niteraka. Ny vakitentsika ty amin'ny Luka dia Elizabeta zay sady efa antitra no momba no niteraka ary zaza mahagaga ny zaza nateraka ireto vehivavy ireto. Raha mijery ny afatra ty amin'ny Apokalipsy 12 koa tsika dia mahita vehivavy anankiray niteraka ihany koa zay azo lazaina ihany koa fa tahaka ny hoe vehivavy mbola tsy niteraka tahaka ny hoe vehivavy mbola momba nefa niteraka tsy nalalala dia ty le vehivavy resahana ty amin'ny Apokalipsy 12 ity ary ny zazalahy zay nateraka ireto vehivavy reto dia nanana ny tantarany lehibe teo amin'ny asan'Andriamanitra tamin'ity tantarany tany ity sy ny famonjena ny voakan'Andriamanitra tsiraray avy. Ireo vehivavy telo reo zany no resahana eto ary reto Ambohimanga kely tsika vehivavy koa ny fiangonana ny dikan'izany. Zay nataoko hoe nahoana no teto Ambohimanga kely ny nivohan'ity afatra ity satria misy zavatra miafina ato mystera ngezabe ary mafimafy ty afatra ity satria ty afatra ity dia mahavoaray ny raim-pianakaviana zay mpaminany nanambady vehivavy momba fa tafiditra ao anatiny koa ny zanany, tafiditra ao anatiny koa ny taranany ary tafiditra ao anatiny koa ny fanjakana ray manontolo mihitsy no resahana koa fandehan'izany fanjakana izany sy ny fizotrany fiainany tao sy ny fiovany zany hatrany amin'ny fanjakana ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ka misy lesona ngezabe ty androany fa itsika eto Ambohimanga kely eto misy tantara nyty fiangonantsika ty koa fa tsy tonga ho azy ary ny zavatra ngezabe koa nivoaka teto izay niteraka sivana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy nandalo sivana nandalo fikorohana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ary ny ainga avy teto amin'ity fiangonana ty koa ny voahany zany afatra izany ary zay voambary rehetra dia tsisy lataka tany na iray aza
tao anatin'izany fikoroana izany rivotra ny fofofo zany a izany fanasivanana zany fa dia mbola eo ny voambary izay natanjaka tsara ka mbola miorona hatramin'izao ko dia mena voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Halleloia! dia andeha ro jerevantsika ny tantarany reto vehivavy telo ireto, Iana, Elizabeta ary Maria. Zany no atao anatin'ity perikôpa ty. Alina namaky azy dia nijery hoe inona ny afatra toin'Andriamanitra omena an'izao fiangonana an'izao. Rehefa avy nieno ny toroteny tamin'ny sabata heriny dia namaky ny perikôpa inona ny tiany horesahana amin'izany. Rehefa nijery aho dia sady nangororo ihany ny foko, atahotra ihany amin'ny maha-olona no mametraka fanontaniana hoe inona ny tian'Andriamanitra aseho amin'ny fiangonana ny amin'ny rahampitso indray raha ty afatra ity. Raha jerevana ity Samuel voalohany ity dia miresaka ny naterahany Samuel sy ny nanolorana azy ho an'i Jehovah ny perikôpantsika. Hiteto fa misy an'ity raim-pianakaviana anankiray ity avy amin'ny avoan'ny Efraima. Elikana no anarany ary nanana vady roa izy araka ny voasoratra ato fa Naporafy dia Penina sy Hana no anaran'ny vadiny, fa ity Penina tia dia nanan-janaka fa Iana kosa dia momba. Ny zava-misy nefa dia Iana no tiany ity raim-pianakaviana ty Elikana ity noho ny Penina, nefa Iana dia voalaza fa Jehovah no nahatonga azy ho momba, fa Elikana kosa nefa dia niteraka. Izany trangan-javatra zany dia ohatran'ny fanohitra raha jerevana i Penina zany dia niteraka nanan-janaka. Izany trangan-javatra zany dia ohatran'ny fanohitra ihany eo amin'ny maha-olona tsika, fa matetika rehefa tsy miteraka le raha matoa dia sorena ilay raim-pianakaviana, satria ilay raim-pianakaviana matetika mba mila taranaka, nefa le vadiny tsy mety miteraka. Kanefa nyty vadiny tsy miteraka ty dia Jehovah mihitsy no namomba azy, fa ilay raim-pianakaviana tsy mahalala hoe ny mamomba nyty vadiko ty na dia avy amin'ny Jehovah, fa izy zavatra mahagaga ho ataony ihany. Dia rehefa tsy miteraka ny renim-pianakaviana anankiray, manao izay fomba rehetra izy mivady mba azahoana taranaka fa tsy mety mahazo, dia manomboka miena ny fitiavan'ilay raim-pianakaviana n'ilay ramatoa vatany. Ka rehefa misy ny olana sy ny gidragidra ao tokantrano dia miteny ilay rangahy hoe mangina fa ianao ary tsy miteraka, tahaka ny vehivavy rehetrarehetra ka tsy ianao koa no hoanina eto. Dia malahelo ilay ramatoa dia mitady ny fomba rehetra ilay ramatoa mba azahoany taranaka. Makany amin'ireny jaza izy, fitsy makany amin'ireny jaza hafa any zany, fa ny amin'ireny jaza any izy mihoatra, makany amin'ny dokotera, maka fanafody ety, mihinana fanafody zay rehetrarehetra, mihinana tambavy zay hoe mety ampiteraka, andehanana daholo, satria hoe raha mba miteraka dia ho tiany ho vadiko. Fa ny eto mifanohitra amin'izay, ilay Penina miteraka indray tsy dia tiany le rangahy vatany, fa le tsy miteraka indray no tiany kokoa. Ary dia manome ny fanomezana ary izy amin'ireny fanatitra ireny dia omeny tsiraray le Penina sy ny zanany, biby zany no atao fanatitra sakafo. Fa rehefa amin'ny Hana dia ataony anjara anankiroa. Dia ny hafarany tezitra indray le vehivavy anankiray satria roa ny vadika, dia tsy maintsy mifankahala foana izy roa reo, tsy mety hifanaraka mihitsy izy roa reo. Fa lehilahy koa misy ny ray titiany kokoa noho ny ray, dia hitan'izy roa vavy eo zany zay ny ray titiany kokoa noho ny ray. Fa io nefany hoe ity tsy miteraka ty indray no tady azo laka ato, nefa za mananjanaka firy
dia nanao fihetsika hafahafa mihitsy ty penina ty tovitovy amin'ny Niagara sy izy zany anankiray izy Sara vadin'ny Abrahama ihany koa